miaraka amintsika eto amin'izao rasy fotoana izao a. Filazana fohy no entiko amintsika ho fampafantarantsika ny fandaharam-potoana. Ny zavatra mitranga misy ny vavaka délivrance mivantana ana fampianarana zany a. Eto amin'ity YouTube ity mivantana iaho a, zany hoe direct zany no anarahantsika azy a, amin'ny fito ariva aty Madagasikara, amin'ny fito aty Madagasikara zany a, de afaka manara rehetrarehetra na ny province ny Madagasikara zany na ny aty ivelan'ny Madagasikara rehetra ity a, de afaka mijery an'izay video mivantana zay avokoa, manaraka ny fampianarana amin'ny fito ary mandray ny vavaka délivrance mivantana zany a eto amin'ity onjam-peo ity. Ho fanampiko antsika rehetrarehetra ny anton'izany rehetrarehetra izany satria be deaibe amintsika no matsapa hoe voafatotro ny olana amin'izao fotoana izao a, ary indrindraindrindra le fahotana mangeja. Reny fahotana sy ny olana rehetrarehetra reny a, misy asana devoly ambadika an'ireny, misy fanaratsy mamatotra ambadika an'ireny. Ny asan'le fanaratsy zany a, hitehiry anao amin'le fahotana sy amin'le olana mba tsy hahavoavonjy ny fanahinao zany. Dia zay ny anton'ity vavaka délivrance mivantana arahantsika amin'ny fito ora aty Madagasikara mivantana eto amin'ny YouTube izay zany a, ho fanampiko anao satria rehefa voaroka le fanaratsy na le asana devoly, le devoly mamatotra, dia azo antoka ireo fa tsy maintsy afaka amin'le fahotana ary ivoaka mamiratra amin'izay a, miala ireo karazana olana eo amin'ny fiainanao rehetrarehetra zany. Koa entano ary ny namana matsakaiza rehetrarehetra, lazao daholo ny olona fantatrao rehetra, afaka manaraka YouTube izy zany a, isaky ny amin'ny fito ora ariva mivantana ora avy aty Madagasikara zany to de arahanao direct eto amin'ny YouTube eto zay video zay a. Rariny sosiny tsara ho anao ny tenako a, Apôstôly Andreasy mitondra ny filazana, maheriza daholo tompoko.